Miarahaba antsika rehetra izay manaraka n'ity fandaharana zarahay mahasoa ity. Fandaharana izay fampizarana ny mahasoa, fanasoavana ny mpiara-monina sy ny mpiara-belona. Ny Hetsika Asa ho an'i Madagasikara no namolavola ny fandaharana. Ny mpanolotra kosa dia Dr Luc Raveloharimisy noho ny iraha-miasa ifanaovana amin'ny AZ radio televizion. Fandaharana fahadimy no atolontsika androany fa 17 volana Aogositra 2024. Ny lohatenin'izany fandaharana izany dia dingana fitadiavana sy fangatahana Vatsim-pianarana. Dingana fitadiavana sy fangatahana Vatsim-pianarana. Naverina izy ity ary namoraina mizatra vaovao koa nampidirina ao anatiny satria niainga tamin'ireo fanontaniana maro izay nalefanareo taty amiko. Betsaka ny mametraka an'ilay fanontaniana, milaza koa fa misy ny tsy mazava, dia nanapa-kevitra aho izany fa natsaraina ny fanazavana ary nampinina ny zavatra ho atolotra antsika anio. Misy fanontaniana maro ihany koa napetraka ireo tamiko ny amin'ny hoe ny ankamaroany izany dia mpianatra vao nahazo baka na mpianatra vao haka baka na mpianatra mbola haka lisansa. Misy andalany kely ho kitihako resahako momba an'izay amin'ny fandaharana anio. Fa ny fandaharana manaraka izany fandaharana fahaenina izay kasaina alefa rahampitso 17 volana Aogositra dia hiresaka manokana ho an'ny lisansa fotsiny, ho an'izay haka lisansa fotsiny. Fa ny androany izany dia ho resantsika ny dingana fitadiavana sy fangatahana Vatsim-pianarana. Manaraka izay ihany koa dia be dia be ny fanontaniana voaray azafady fa dia valiantsika miandara anio foana ilay izy isaky ny fandaharana fa dia miangavy antsika haharitra satria be dia be ny manontany, be dia be ny manolotra dia tsy ho vita anatin'ny iray andro avokoa izany rehetra izany. Araka ny lazaiko hatrany koa moa izany dia miara-miasa isika amin'izy ity dia enjehana ny fotoana dia amin'izay fotoana misy no anatanterahana azy hanomanana azy. Eny ary roso avy hatrany amin'ny fandaharana isika. Inona avy izany ireo dingana fitadiavana sy fangatahana Vatsim-pianarana? Mizara roa izany ity resaka androany ity dia ny tapany voalohany resahako fotsiny ny dingana fitadiavana Vatsim-pianarana dia avy eo ny faharoa ny dingana fangatahana Vatsim-pianarana. Ka dia tombontsika amin'ny tapany voalohany dingana fitadiavana Vatsim-pianarana ilay izy dia avy eo antsika izany amin'ny roso ny dingana fangatahana Vatsim-pianarana. Inona avy izany ireo dingana fitadiavana Vatsim-pianarana? Voalohany aloha izany dia tsotra be dia izao mila manana ny diplaoma farany ambany ilaina vao mahazo Vatsim-pianarana ianao. Ka alohan'ny hitadiavana izany dia tsara ho fantatra raha manana ilay diplaoma farany ambany ianao. Baka ho an'ny lisansa ho an'izay hangataka lisansa, lisansa ho an'izay te haka maîtrise, maîtrise ho an'izay te haka doctorat. Ny fanontaniana mipetraka koa izany nalefanareo dia hoe izaho ary mbola vao haka baka na izaho mbola tsy nahazo lisansa ve dia efa mety afaka mangataka maîtrise na koa mbola tsy manana maîtrise dia efa hanao doctorat. Ny amin'ny fangatahana Vatsim-pianarana izany na amin'ny taona farany famaranana izany ianao dia efa afaka ny mitady anjerimanontolo sy mangataka Vatsim-pianarana raha hiditra taona voalohany amin'ny haka lisansa. Dia ilay notinao rehetra talohan'ilay baccalauréat izany no alefany. Dia ny valiteny omen'ny zareo dia hoe rehefa vita ny baka afaka ianao izany dia rehefa azo aty ny notin'ny bakanao. Izany hoe tsy voatery ho maty taona izany ilay mpianatra fa afaka mangataka amin'iny ilay taona hitsahana iny. Tahaka an'izay koa izany ny hangataka anao maîtrise na hangataka anao doctorat, ilay taona farany hitsahana iny izany dia efa afaka atao izany ny mangataka. Ny faharoa dia fantaro aloha ny asa tianao atao. Inona moa izany ilay asa tiana atao? Satria ny asa tiana atao izany no mamaritra ny zavatra ianarana fa tsy hoe nianatra an'ity dia izay indray ny asa atao. Inona ilay asa tianao atao dia iny mamaritra ny zavatra tokony ianaranao. Dia misy izany karazany telo: ny sehatr'asa amin'ny ankapobeny dia nisy ny sehatr'asa fototra, fambolena, fiompiana, ny harena-kibon-tany. Io izany ilay antsoin'zareo amin'ny teny farantsay hoe secteur primaire. Misy indray koa izany ilay sehatr'asa antsoina hoe fanodinana
secteur azafady secteur secondaire zay zareo tian'ny teny farantsay, dia io zany fanodinana sy fitrandrahana ny sehatra fototra. De misy indray zany le sehatra fampivelarana sy fanjifana ary fandraharahana, na zay rentsina secteur tertiaire, de tafiditra anatin'izany ny fiantohana, ny fanofanana, ny fanabeazana, ny fikarohana, fitantanana, ny fiarovana sy ny sisa sy ny sisa. Anjaranao zany no mijery hoe inona avy zany ilay sehatra asa na iza le sehatra asa tianao hidirana, dia izay no tokony mamaritra ny fianarana ataonao. Fantahina tsara petraka zany raha mifidy asa dia izao. Inona moa no nahatonga anao mifidy an'io asa io? Mety hoe zavatra mahaliana anao le izy, fahalianana. Mahaliana avy le asa ary azoto anao asa ahako. Fantahina faharoa apetraka amin'ny tenanao dia hoe fitiavana. Tiako ve ny manao an'io zavatra io, manao an'io asa io ary io sehatra io, tiako ve ny manao azy. Sarotra manao zavatra tsy tiana. Fantahina fahatelo dia ilay antsointsika hoe teritery, mifanohitra amin'ny hoe fahalalahana. Zany hoe inona ny antony manokana izay mahatonga anao tianao an'io asa io. Satria misy olona zany miteny hoe noho ny antony manokana dia tsy maintsy manao an'ity asa ity aho, ohatra fanariana avy amin'ny ray aman-dreny, na izay ny zavatra ananana manana tany izay dia voatery an'izany namboly, na koa izay tsy manana ninina dia voatery nanapa-kevitra hivarotra satria any amin'ny varotra niveriko fa misy olona mpividy mora ahitana vola. Fantahina tsara petraka manaraka koa dia ilay toerana. Inona ny toerana misy fari-pianana io resantsika io zany. Ny mombamomba ny lafiny fahafahako amin'ny lafiny ara-bola sy ara-toe-karena, ahafahako miditra ny misehatra ny fifanakalozana. Inona ny toerana misy na inona ny toerana misy anay nahatonga anao na nahatonga anao an'ilay asa. Fari-pianana angambany, mety ny sarangamisy, na efa fifandovan'ny fianakaviana, ohatra be dia be ny fianakaviana ny misehatra ny fitrandrahana vato dia efa izay ny nataon'ny razambeny dia miampita dia mitohy hatrany ilay izy. Fantahina farany tsara petraka rehefa hifidy asa ihany koa dia eo amin'ny lafiny fivelarana. Izany hoe azo atao koa ny mifidy asa satria ianao mahita hoe izay ny sehatra hitanao fa mampivelatra amin'izay zavatra rehetra atao. Ka rehefa zany ianao manapa-kevitra ny mandatra ny asa tianao atao, fantatrao ilay sehatra asa na fototra io, na fanodinana io, na fampivelarana sy fanjifana ary fandraharahana, dia anontaniao zany apetrao amin'ny tenanao ireo fanontanianareo, fahalianana ve sa fitiavana sa teritery sa toerana sa fivelarana. Ny asa izay atao dia tokony hisy antony mazava tsara ny antony fitianana azy, fa raha vao tsy fantatrao ny antony fitianana azy dia sarotra be manao asa tsy mandresy lahatra izany. Rehefa fantatrao zany ilay asa dia ny dingana manaraka ataonao dia mitady ny lalam-piofanana mifanaraka amin'izay. Mitady ny lalam-piofanana mifanaraka amin'izay na mitady ny lalam-piofanana ilaina azahoana an'izay ahatongavana amin'izay asa izay. Ho apetrako ao amin'ilay tranokala groupe Facebook, tsy tranokala moa izany fa taremboky page, taremboky groupe. Apetrako ao amin'ilay taremboky groupe zany izy ity tahirikevitra ity dia ao zany misy Rohy ahitana tahirikevitra maimaimpoana hamantarana ny asa tiana atao. Rehefa jerenareo ilay tahirikevitra io dia misy adresy ery ambany dia io adresy io ihany no klikenareo dia hitanareo ao zany, io ny tsindriana azafady, io ny tsindriana dia hitanareo ao zany ny tahirikevitra maimaimpoana famantarana ny asa tiana atao. Misy famelabelarana ao zany azonareo vakiana dia torohevitra hoe ohatrao ny famantarana ny asa tiana atao. Dingana voalohany zany dia mila manana diplaoma farany ambany aloha ianao dia mahafantatra ny asa tiana atao. Rehefa fantatrao ny lalam-piofanana ny asa tianao atao dia amin'izay zany no hamantaranao ny lalam-piofanana mifandraika aminy, na mifandray aminy na mitovy aminy. Be dia be ny lalam-piofanana misy dia misy sokajiny lalam-piofanana amin'ny ankapobeny zany maneran-tany, dia ireo sokajy ireo dia miisa enina zany ireo sokajy ireo. Dia ao zany ny zavakanto, ny fiteny, ny soratra, ny resaka momba ny kanto rehetra sy ny fiteny. Faharoa ny lalàna, toe-karena, fitantanana. Ny fahatelo dia ny siansa maha-olona sy ny siansa ny fiarahamonina. Ny fahaefatra dia ny teknôlôjia, ny siansa ary ny fahasalamana. Ny fahadimy dia siansa sy ny lafiny teknika rehetrarehetra, tafiditra ao anatin'izay koa ny fampiasam-batana, ary ny farany dia ny teolôjia, ny raharaha rehetra momba an'Andriamanitra. Ireo zany ny sokajy amin'ny ankapobeny. Ary lettre langue ataoko amin'ny teny farantsay zany mba ho an'ireo izay liana sy tia mankafy ny mampiasa an'izany teny farantsay izany
Dia ny faharoa droit, économie, gestion. Ny fahatelo sciences humaines et sociales. Fahaefatra sciences, technologie, santé. Ny fahadimy sciences et techniques des activités physiques et sportives. Ary ny fahaenina théologie. Ireo zany no sokajy ny lalam-piofanana izay misy ao amin'ilay Facebook group dia misy roy maromaro koa napetraka ao zany ahafahanareo mamaky taritarina momba ny lalam-piofanana. Azavaina tsirairay eo daholo zany ireo lalam-piofanana ireo zany le sokajy ao. Rehefa fantatrao amin'izay zany ilay lalam-piofanana tianao arahana izay efa mifanaraka amin'ny asa tianao atao, dia ny zavatra faefatra atao indray dia famantarana ny firenena tiana ianarana. Famantarana ny firenena tiana ianarana. Dia famantarana io mety miainga amin'ny fomba fiteny ampiasaina ianarana, izay no mety hamaritra anazy. Satria ohatra hoe mety ny firenena miteny frantsay no tianao ianarana, na firenena miteny anglisy na espaniola, dia azo atao no mitady Vatsim-pianarana mifanaraka amin'izay fiteny izay, na mitady ilay lalam-piofanana mifanaraka amin'izay fiteny izay. Ny zavatra fahadimy dia reto misy zavatra ilaina amin'ny ankapobeny ankoatran'izay takian'ilay anjerimanontolo manokana. Amin'ny ankapobeny ny fangatahana rehetra dia mila ireto zavatra manaraka ireto. Voalohany aloha dia mila manana pasiporo ianao satria io no karapanondro iraisam-pirenena. Rehefa hianatra any andafy zany na aty andafy amin'ilay vao mangataka hisoratra anarana ao amin'ilay anjerimanontolo dia ilain'ny zareo ny kopia dika mitovy ny pasiporo. Dia ilay kopia voalohany izay misy ny sarinao pejy voalohany, iny ilaina, mila manana pasiporo zany. Izany hoe raha ohatra ka mbola tsy vonona ny anao pasiporo na mbola tsy manana ny enti-manana anaovana pasiporo dia azonao atao tonga dia efa mitady foana ilay lalam-piofanana izay tianao ianarana, dia rehefa misy ny enti-manana dia amboarina ny pasiporo. Amin'izao fotoana izao raha tsy diso dia ny fanaovana pasiporo raha tsy diso izay dia 7 alina sy iray hetsy ny anaovana ny pasiporo. Ny zavatra faharoa ilaina dia adresy emailaka. Ny adresy emailaka misy ny anaranao dia ny amony ampirisihako foana dia Gmail no ampiasaina, na Gmail zany no atao adresy, mampiasa Gmail ianao amin'ny adresy emailaka, email zany ilay emailaka io. Dia raha ohatra mbola tsy manana moa zany dia mamorona, ka ny ilaina dia mila misy ny anaranao ny adresy Gmail anao. Ny anaranao dia mila tafiditra ao anatiny ary aza asiana numéro izany laharana isa ao aorianany anarana. Ohatra ny ahy zany izao dia misy ilay hoe Raveloharimisy izay ny anarako dia ao amin'ny gmail.com, fa mbola nasiako koa ny fiandohan'ny anarako, fanampiny anarako eo alohany. Izany ilay anaranao zany no ataonao ao amin'ilay adresy. Fahatelo mila manana adresy andefasana ny taratasy avy amin'ny anjerimanontolo ianao, ka io adresy io dia azo antoka fa rehefa alefa ny taratasy dia voarainao. Ilaina izay, ilain'ny zareo izay. Mila manana sari-tapaka. Io zany tsy voatery fa miankina amin'ny anjerimanontolo, zareo any Eropa no tena mila an'io. Mila manana ihany koa ilay antsoina hoe curriculum vitae, fanazavana ny momba anao sy ny zavatra rehetra na ny asa vitanao. Ary ny manaraka indray dia ilaina ny taratasy manazava ny antony angatahana ilay vatsim-pianarana, na io ilay antsoina lettre de motivation, na taratasy manazava ny mombamomba anao. Dia misy koa taratasy manazava ny mombamomba ny tena avy amin'ny olo-pantatra. Izany hoe io ilay antsointrareo amin'ny teny farantsay lettre de recommandation. Misy olona zany manoratra milaza fa mahafantatra anao izy, ary milaza ihany koa izy fa afaka mahavita ny fianarana io ianao. Manao dokadoka ao mafy momba anao zany izy mba handresana lahatra ny anjerimanontolo naiky ny fangatahanao hianatra ao sy ilay fangatahana vatsim-pianarana. Zavatra ilaina farany dia notes sy ny diplôma. Ireto notes sy diplôma reto zany dia notes sy diplôma reniny, na ilay antsoina hoe original. Jereo tsara zany ny zavatra rehetra takiana momba an'io. Mila fenoina, mila feno io, raha tsy izany dia sarotra amin'izy ireo ny handanjalanja ny fari-pahalalana sy ny fianarana vita. Ilaina zany ireo diplôma ireo. Ho anareo zany, ho antsika izay voaka lisansa dia mazava ho azy baccalauréat sy ny notes tany amin'ny kilasy famaranana no ilaina. Ho antsika izay haka maîtrise dia notes tany amin'ny lisansa, ho an'izay haka doctorat dia notes tany amin'ny maîtrise. Ireo zany ny zavatra ilaina amin'ny ankapobeny izay saika takian'ny anjerimanontolo rehetra. Izay zany ny dingana fitadiavana vatsim-pianarana. Mbola vao hitady zany ianao izao dingana fitadiavana io. Mila manana diplôma farany ambany ilaina vao mahazo vatsim-pianarana. Fantaro ny asa tiana atao, rehefa fantatra ny asa tiana atao
dia fantarina ny lalam-piofanana mifanaraka amin'izay. Rehefa fantatra izay dia fantarina ny firenena tiana ianarana, mety miainga avy amin'ny fiteny io na koa mety miainga amin'izay hoe akaiky na lavitra. Rehefa fantatra indray izay dia tanisaina, fantatra izay dia omanina na koa omanina ny zavatra ilaina amin'ny ankapobeny izay ilaina mandrakariva rehefa anao mangataka vatsim-pianarana. Izay zany dingana voalohany. Dingana faharoa. Dingana faharoa indray dia ilay dingana fangatahana mihitsy. Eo amin'ilay dingana fangatahana io zany ny resahantsika amin'io dia ilay mitady. Ohatra ny ahoana ary zany no atao zany andeha hangataka vatsim-pianarana. Rehefa voaomana ilay rehetra tarihy, zavatra ataonao voalohany aloha zany dia mitady. Io mitady io zany ny fiandohan'ny dingana rehetra rehefa fantatrao ny lalam-piofanana tianao atao. Mitady amin'ny alalan'ny anjery manontolo tiana ianarana. Izay ny safidy voalohany. Izany hoe misy fomba maro zany ahafahantsika mitady. Dia misy ilay hoe tadiavina amin'ny alalan'ny anjery manontolo tiana ianarana ilay vatsim-pianarana. Izay ny voalohany. Dia ny fomba faharoa koa dia hoe mitady amin'ny alalan'ny tranokala mpanera vatsim-pianarana. Izay ny faharoa. Mitady amin'ny alalan'ny tranokala mpanera vatsim-pianarana. Izay ny faharoa. Ny voalohany dia mitady amin'ny alalan'ilay anjery manontolo tiana ianarana. Izany hoe fantaro ilay anjery manontolo tianao ianarana. Dia rehefa mijery an'ilay Facebook group nareo dia misy Rohy be dia be ao napetrako ao amin'ity fandaharana fahadimy ity. Misy zany Rohy momba ny Lafrantsa raha te hianatra any, raha te hianatra aty Etazonia. Dia misy koa Rohy ahitana ihany koa ny fianarana rehetra misy maneran-tany. Misy ihany koa fampitahana ny anjery manontolo maneran-tany, hoe ariny ny tsara raha amin'ny lafiny izao. Misy koa ny lisitry ny anjery manontolo mampiasa ny fiteny frantsay. Dia misy koa ny lisitry ny anjery manontolo maneran-tany manome diplôma lisansa. Dia misy ny anjery manontolo maneran-tany izay mena lisitra anankiray fa saingy amin'ny teny anglisy. Io zany Rohy apetratsika, azonareo jerena ao amin'ny Facebook zany io, Facebook group Iraha-miasa, dia fampizarana ny amin'ny asaon'ny Madagasikara, dia ho alefa any amin'ny Facebook ny AZ radio televizion. Dingana atao zany amin'ilay mitady hoe mitady amin'ny alalan'ny anjery manontolo tiana ianarana. Izany hoe tadiavo ilay anjery manontolo jerenao amin'ny aterineto. Rehefa hitanao amin'izay zany ilay anjery manontolo hitanao ao ilay lalam-piofanana tianao atao dia manoratra mivantana any amin'izy ireo manontany ny fepetra sy dingana arahana raha te hianatra ao. Manoratra mivantana any amin'ilay anjery manontolo zany ianao, manontany ny fepetra sy dingana arahana raha te hianatra ao ianao. Mazava ho azy manoratra amin'ilay fiteny fampiasa an'ilay firenena na fampianarana ao amin'ilay anjery manontolo. Dingana manaraka ao anatin'ilay mitady ihany koa dia alefanao zany ilay taratasy, ilay mailaka, dia anontaniana azy ireo avy ny karazana vatsim-pianarana omeny ho an'ny mpianatra vahiny. Mafisina tsara, mpianatra vahiny. Ireo anontanianao azy dia amin'izay izy milaza hoe misy na tsisy na hoe ireto avy raha misy. Azonao jerena ihany koa anefa ny tranokalan'ilay anjery manontolo hitadiavana ny vatsim-pianarana omeny io. Satria rehefa hitanao ilay tranokala dia afaka tadiavinao ao, manao fotsiny fikarohana hoe bourse extérieure nataony hoe bourse pour les étudiants internationaux. Na jerenao mihitsy ilay anjery manontolo dia tsy poninao tsirairay eo hoe aiza avy inona avy ny karazana vatsim-pianarana omeny. Fantarina zany ilay anjery manontolo tiana ianarana dia ao ihany no mijery ihany koa sao dia misy vatsim-pianarana omeny ry zareo. Dia rehefa hitanareo zany amin'ilay Facebook Iraha-miasa ilay Facebook group dia misy lisitra meko manome ohatra hoe Université UQAM any Canada zao dia meny eo misy io ny adresy napetraka ao manana vatsim-pianarana ry zareo. Tahaka an'izany koa ny Polytechnique any Montréal Canada, ny Université Laval, meko daholo zany ny Rohy ahitanao an'izay vatsim-pianarana izay. Ny aty Etazonia dia nanome ohatra ny anjery manontolo ny Iowa, University of Iowa koa azonareo jerena, na ny Université East Tennessee State. Ireo samy manome vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra vahiny daholo. Ho an'ny Lafrantsa dia nampidiriko ato indray nataoko ohatra ny Paris Saclay, azonareo jerena fa manome vatsim-pianarana ry zareo. Dia ny Belzika dia ilay antsoiny zareo hoe Villerios, dia ny lisitra ahitana vatsim-pianarana izay omeny izy ireo. Midiro amin'ilay Facebook group Iraha-miasa nareo dia any no ahitanareo ny adresy an'ireo zavatra notanisaiko. Izay zany ny fomba voalohany. Jerena ilay anjery manontolo, jerena raha manana vatsim-pianarana izy, dia ao ianao no mitsimpona, afaka manoratra mivantana any ianao manontany. Fomba faharoa indray dia mitady amin'ny alalan'ny tranokala mpanera vatsim-pianarana.
Le tranokala-panera vatsim-pianarana ireo indray io mihitsy no asan-dry zareo. Ohatran'ireny le mpanera rehetra ireny izy dia mamorona tranokala izy dia ao ny hitehirizany ny lisitry ny vatsim-pianarana rehetra izay misy. Dia nanome ohatra koa jerenareo any izy, jereo amin'ny Facebook satria sarotra manonona azy eto hoe atao soratononona, sarotra be sady mandany fotoana fa jerenareo amin'ilay hoe Facebook page Azavaina misy rohy maromaro ao. Ho an'ny Frantsa moa izany dia ilay campus France no fampiasa. Izaho moa izany efa nilazaiko tany aloha fa izaho tsy nianatra tany la Frantsa ka tsy mahafehy ny resaka campus France. Ho antsika izany izay nianatra tany dia manao antso ho antsika. Manaova mifandray samboka nareo dia ho jerentsika izay hanaovantsika fandaharana ho an'ny Frantsa manokana izany amin'ny resaka campus France satria tsy voafehiko, tsy nataoko izaho tsy nianatra tany fa mba miantso an'izay olona izany nianatra tany mba hanampy hanome taritarana ny tanorantsika. Azonao atao ihany koa izany ny mijery mitady amin'ny alalan'ny tranokala-panera vatsim-pianarana Frantsa no nomeko teo. Misy ihany koa ny aty Etats-Unis manokana misy an'ilay antsoina hoe Capex. Dia ao amin'ny Facebook groupe nareo mahita ny adresy. Izy koa raha hianatra ny Canada dia misy roy antsoina hoe University Study teboka KCA dia ao ny ahitana lisitra. Fa misy indray izany mpanera maneran-tany, izany hoe angoniny ao amin'ny daholo ny vatsim-pianarana rehetra izay misy dia apetraka amin'ny Facebook groupe eo koa ny momban'izay, ny adresin'izay. Dia napetraka eo ihany koa ny lisitry ny anjerimanontolo izay misy vatsim-pianarana amin'ireo firenena mampiasa ny teny frantsay. Dia misy koa izany manokana ho an'ny Canada dia ilay antsoina hoe programme canadien de bourse de la francophonie. Dia ao koa ny adresy momban'izay. Dia nanome firenena hafa indray ahako any Suède dia misy ao ny tranokala izay mpanera vatsim-pianarana raha hianatra any Suède. Santionany izany ireo azonao anjerena fitadiavana vatsim-pianarana. Ny fehiny izany ny tapany voalohany dia izao mitady dia mitady dia mitady fa tsy misy manolotra fotsiny amin'izao ilay vatsim-pianarana. Taritarana fotsiny no omena eto ho fanampiana antsika fa ianareo no mila mitady izay mahasoa anareo. Izany hoe raha miteny an'izany tsy hoe mihetraketraka be na miteny mivantana loatra fa tsy maintsy ianareo no mitady an'ilay izy fitaovana no toro. Afaka manoratra amiko ihany ianareo, afaka manoratra ianareo izay ve moa hanakana olona tsy hanoratra aminay fa afaka manoratra mihitsy ianareo dia jerentsika eo ny fomba hamaliana azy na ny fotoana ahitana azy eo anareo. Fa ilay fitaovana ilay fomba fanaovana azy mihitsy izany izao io ampianarintsika io dia mba hahatonga antsika aleo tena. Izay izany ny dingana manaraka ilay nilazaiko teo mitady ana amin'ny alalan'ny anjerimanontolo tiana ianarana na amin'ny alalan'ilay mpanera. Dia rehefa avy eo ny dingana faharoa indray dia izao, mila manana paikady izany ianao amin'ny fomba fitadiavana. Mila manana paikady amin'ny fomba fitadiavana satria izany marobe ny vatsim-pianarana misy dia marobe ny mpifaninana dia marobe koa izany ny karazany hoe ohatrinona no omeny ny sandam-bola izany. Dia noho izany mila manana masotsivana izany ianao hitadiavana azy. Dia ireo masotsivana ireo azo avadibadika sy afangaro rehefa mitady azy. Amin'izay raha ohatra ka samy misy daholo dia be dia be izany ny vatsim-pianarana azonao. Izany hoe samy azo tadiavana daholo ireo masotsivana ireo ary mety samy ahitana avokoa. Izany hoe afaka mitambatra izany ireo vatsim-pianarana ireo. Rehetra izany misy masotsivana azonao ampiasaina. Ny masotsivana voalohany vatsim-pianarana miankina amin'ny hatsaran'ny naoty ankapobeny. Io izany rehefa jerenao ilay izy amin'ny anjerimanontolo na ny am-panera dia tonga dia lazainy hoe naoty. Tsara naoty mety izay ny fipetra-takiny. Ilay tsara naoty eto izany dia ho an'ireo izay manana naoty mihoatra ny 420. Fa ny tena idealy dia 7 na 8 na 9. Fa raha manana 420 no ambon'izay dia efa tsara izay. Eto moa izany mbola naovako fandaharana manokana ireo ilay tsy manana ny naoty io. Be dia be manoratra teo ny naotiko dia 10 raika amby 10 nefa izaho raha amin'izay tena te handeha mihitsy dia ahoana. Izao resahantsika manokana izay. Fa masotsivana voalohany ilay hoe vatsim-pianarana miankina amin'ny hatsaran'ny naoty amin'ny ankapobeny. Masotsivana faharoa indray dia ilay vatsim-pianarana miankina amin'ny talenta na fahaiza-manao manokana. Mety talentanao fanatanjahantena na kolontsaina, zavakanto na hosodoko na hira. Mety izay ny vatsim-pianarana, mety izay ny talentanao. Misy vatsim-pianarana azonao tafantarina, azonao tadiavina miainga avy amin'izay.
Misy koa vatsim-pianarana miankina amin'ny haitarika, na io ilay antsoina hoe leadership, ny haitarika, fahaizana mitarika zany. Dia io indray zany ho an'ireo izay mavitrika sy havanana amin'ny fitariana sy fanetsehana olona hanao zavatra manokana. Raha mahatsapa ianao fa anisan'ny kalitao na toetra tsara nananao zany hoe haitarika zany, dia afaka mitady vatsim-pianarana miainga amin'izay ianao. Masonjivana fahatelo izay. Masonjivana fahaefatra, vatsim-pianarana miankina amin'ny asa atao eo anivon'ny fiarahamonina. Io zany ilay asa ataonao any amin'ny sosialy, mbahoaka sosialy mponina. Mavitrika amin'ny asa sosialy ianao, na ny fanatsarana ny fiarahamonina, na olona mandray andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina ianao, fokontany na fiangonana sy ny sisa. Dia miainga avy amin'izay zany no hitadiavana azy. Misy koa zany masonjivana fahadimy, dia masonjivana miankina amin'ny toerana tiana ianarana. Eto zany hoe tianatra any Eropa fotsiny ve sa ny Kanada sa ny Etazonia sy ny sisa, na koa toerana hiaviana hoe izahay dia avy etỳ amin'ny tanimanitra na tany andalam-panitrona na avy etỳ Madagasikara. Anisan'ny masonjivana daholo izay rehefa mijery ianareo mamaky an'ilay vatsim-pianarana tolotra men'ny anjery manontolo, na hitanareo amin'ilay tranokala n'ilay tranokala mpanera vatsim-pianarana. Masonjivana farany dia vatsim-pianarana miankina amin'ny fari-piainana, ohatra hoe sahirana na kamboty na mpamboly. Io zany fa ny fambolena moa tsy anisan'ny fari-piainana, fa ny nahatongasan'ny nampidiriko tao zany raha any amintsika zany ny any ambanivohitra zany dia mamboly sy miompy, dia amin'ny ankapobeny ny fari-piainan'izy ireny zany dia ambany dia ambany. Izay no nahatongasan'ny nampidirina ao anatin'ilay hoe fari-piainana. Tadiavinao zany hoe vatsim-pianarana ho anà olona kamboty ohatra, na ho anà vehivavy manano-tena, na ho anà vehivavy izay mitaiza irery. Misy vatsim-pianarana avokoa zany rehetra zany, izay ilay miankina amin'ny fari-piainanao. Dia azonao atao zany mitady amin'ireo, dia azonao atambatra koa ireo raha ohatra zany ianao sady tsara naoty ianao, manana talenta momba ny fitariana ianao no mazoto manao asa anivon'ny fiarahamonina ohatra zany, dia azonao hitadiavana daholo ireo, dia ireo no atambatra ao. Dia mety lasa 3 zany ny vatsim-pianarana angatahanao, na mety vatsim-pianarana 2 fa misy an'ireo rehetrarehetra ireo. Izay ilay hoe manana paikady amin'ny fomba fitadiavana. Be dia be zany ilay izy tsy ahady ianao nefa tsy hanana fotoana rehetrarehetra, dia paikady ampiasaina, masonjivana no hitadiavana azy. Fahatelo, fantaro tsara zany ilay fepetra takiana. Jereo tsara ilay fepetra takiana azo an'ilay vatsim-pianarana. Dia raha hitanao fa mahafeno ny ankamaroan'izay ianao dia mifandraisa mivantana amin'ilay mpanome. Rehefa maro amin'ilay lisitra eo zany hitanao feno, satria ny mety tsy ho fenonao daholo izy rehetra, ny antony samihafa zany, ny antony manokana. Fa rehefa hitanao zany hoe mahafeno an'izy rehetrarehetra ianao na ny maro amin'izay, dia alefaso zany ilay manoratra any ianao zany, mandefa email, dia milaza ianao hoe izaho liana amin'ity vatsim-pianarana ity, reto avy zany no fepetra fenoko, dia inona no ataoko angatahana azy. Ny dingana manaraka indray ao anatin'ilay tapany faharoa amin'ilay hoe fangatahana vatsim-pianarana zany, ny dingana fahaefatra dia ilay hoe mifandray. Manorata mivantana ny mpanome vatsim-pianarana rehefa mahita ianao. Rehefa mahita vatsim-pianarana zany ianao, na hita anankiray hitanao amin'ilay tranokala, dia manorata mivantana amin'izy ireo, dia lazao azy ireo ny fanirianao azo izany. Dia anontaniao azy ny zavatra tena tadiavin'izy ireo mba hahazoana azy. Mba hahazoana an'ilay vatsim-pianarana zany, inona avy ilay fepetra tena tadiavinareo mila fenoana mba hahazoana an'io vatsim-pianarana io. Izay zany ny taratasy alefany. Dia jerenao ao raha ny maromaro no anananao dia alefaso ilay fambara izay fa afaka mangataka ianao. Mahatonga an'izay mantsy isika koa zany tsy te handany fotoana andeha hangataka izao rehetrarehetra izao, fa jerena aloha hoe mba misy hoe ny atsasa-manila an'ilay fepetra ananako, fenoko, dia izay no anaovana ny fangatahana. Mifandray isika, mifandray isika, mifandray amin'ilay anjery manontolo na ilay mpanome vatsim-pianarana isika, eo ihany ny fanalahidy hanehoana fa tena te hahazo ilay vatsim-pianarana ianao. Ny fahadimy indray dia lahatsoratra, fanoratana lahatsoratra. Ny fangatahana vatsim-pianarana rehetra dia mitahaka ny mpangataka hanoratra na hanao lahatsoratra momba ny antony nahatonga azy hangataka. Io zany dia fepetra ilaina rehefa mangataka vatsim-pianarana, na aiza na aiza. Dia asain'izareo manao lahatsoratra ianao momba ny antony nahatonga anao nangataka an'io vatsim-pianarana io. Efa nataontsika tamin'ny fangatahana tamin'ny fandaharana laharana fahaefatra izay, dia efa napetraka ao amin'ny Facebook page, Facebook zafady groupe Zarahay Mahasoa ny taritalina momba an'izay nosoratako, dia azonareo tadiavinao. Fandaharana fahaefatra natao tamin'ny 27 volana Aogositra, mitondra ny lohateny hoe ilay taratasy zany finoana ilay taratasy momba ny tena. Mila songadina mandrakariva amin'io lahatsoratra io zany fa mendrika ianao, fa tsy hoe sahirana na mahantra.
Anjaranao ny mamantatra ny mahamendrika anao mifanaraka amin'ny zavatra mampiavaka ilay lalam-piofanana sy ilay anjery manontolo, ilay vatsim-pianarana ihany koa. Dia tadiavo ohatra ny teny baiko mifehy ilay anjery manontolo dia ampifandraiso amin'ny lahatsoratra soratanao izany. Dia mila fahazarana anefa ity fanoratana lahatsoratra ity. Inona ny dikan'izay? Soraty ilay izy dia aseho vakian'olona hafa. Dia izay fanamarena ataon'zareo tsara ao indray dia averina indray. Ny toromarika omeko dia izao: mila 3 andro soratana voalohany dia alefa amin'olona dia ahitsy dia apetraka kely eo aloha dia averina jerena indray. 3 andro ny ilaina mba ho masaka tsara ilay izy, nandrahoana tsara mihitsy ary matsiro ilay lahatsoratra. Izany hoe zavatra tsara maresy lahatra. Zavatra tsara mandresy lahatra, tsy misy tomika ary tsy manam-paharoa no alefa. Ohatra, ianao izany ohatra ny voalohany indrindra hianatra amin'ny anjery manontolo aminareo mianakavy. Hainao ny mampisongadina azy, mendrika izany ianao. Noho izay dia mpamboly, na izay dia tantsaha, na izay dia mpiompy. Enina mianadahy izay fa ny tenako ny voalohany indrindra andeha hiditra any amin'ny anjery manontolo. Ary maniry mba ho ataoko any ampitan-dranomasina ao amin'ny anjery manontolonareo satria izao no antony. Zava-tsarotra ny lalovana teo amin'ny fiainanay fa izaho dia afaka niohitra tao anatin'izany, niala tamin'izany zava-tsarotra izany, nahazo baka zao, na manana lisansa zao, na manana maîtrise. Ohatra fotsiny izany izay omeko anao izay. Ataovy mifanaraka ny zavatra tadiavina ny anjery manontolo no votoatin'ilay lahatsoratra ataonao. Ny fahaenina teboka fahaenina farany dia izao: fitozoana. Raha tena ao an-tsaina sy am-po ny faniriana azy vatsim-pianarana dia tsy maintsy mitozo sy tsy mahazo kivy isika. Tsy mahazo kivy, tsy maintsy mazoto, tsy maintsy mitozo hatrany. Mila mametraka paikady dia mitady, mandresy lahatra, mangataka ary miandry. Io izany ilay fitozoana io zava-dehibe, fa tsy voatery akory hoe vao mitady indray mandeha dia mahazo. Tsy voatery ho izay ilay izy satria aza adino fa be dia be ny mpifanina. Ilay toromarika nomena antsika ireo izany hahatonga antsika hifanina, hahatonga antsika tena afaka handresy lahatra an'ilay mpanome vatsim-pianarana. Dia arahanareo ilay toromarika, dia hatsaranareo: afaka mifandray isika ho ary alefanareo aloha be dia azoko jerena dia mena torohevitra azoko alefa ny namana ao amin'ny asa ao any Madagasikara mba ho jerenindry zareo ihany koa. Izao ataovy ao an-tsaina fa azo atao ny mahazo vatsim-pianarana. Raha tena ao an-tsaina koa sy ao am-po ny fanirina azy vatsim-pianarana dia tsy maintsy mitozo sy tsy mahazo kivy isika. Dia mitady foana, dia mitady hatrany, dia mitady ihany mandra-pahasahoana. Eto moa izany dia hindrana ny tenin'ny soratra masina satria moa mino an'Andriamanitra isika dia misy an'ilay fiteny ao amin'ny soratra masina hoe: ankino amin'Andriamanitra izay atao, fa izy no mandahatra ny zavatra rehetra. Toy izao ny fomba ilazan'i Davida azy ao amin'ny Salamo 118:15: ankino amin'i Jehovah ny lalανao ary matokia azy fa ataony tanteraka. Izaho manokana aloha dia tsy mahamenatra mihitsy ny milaza fa 5 no saika lasa fa ny 4 vao lasa. Ka izao tsy lahatra akory ny fahakiviana, tsy lahatra koa ny tsy fahalasanana, fa lasa foana ianao rehefa hoy Andriamanitra hoe mila mandeha ianao ary tokony handeha. Ka samia mahery amin'ny fitadiavana an'ilay vatsim-pianarana. Izay izany ilay dingana rehetrarehetra mila ataontsika amin'ny fitadiavana an'ilay vatsim-pianarana ary ny fanontaniana izay nalefanareo. Raha ampitso izany ny fandaharantsika dia resaka manokana ho amin'ny fitadiavana ny lisansa. Ho an'ireo izay te hanao lisansa, raha ampitso isika no manao an'izay hanomezana ohatra an'ity fampiarana ny fandaharana androany ity. Izay izany ny fandaharantsika androany, fandaharana fahadimy, natolotra androany 20 volana Aogositra, dingana fitadiavana sy fangatahana vatsim-pianarana. Misaotra antsika rehetra naharaka hatramin'ny farany. Nanolotra ny fandaharana dia Dr Luc Raveloharimisy, fandaharana no volavolaina, niarahana tamin'ny Hetsika Asa ao any Madagasikara ary iraha-miasa ifanaovana amin'ny AZ radio televizion. Misaotra ny teknisianina nampita ny feo, misaotra tompokila makasitraka tompoko vavy rahampitso indray. Misaotra tompoko.